Fandefasana entana teo anivon'ny orinasa-mpanjakana amin'ny sahany izany izay eo ambany fitantanana ministera postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajy Mirindra isin'ny fitantanana mangarahara natao manaraka ny teknôlôjia vaovao amin'ny fifandraisana manomboka izao ny fandefasana entana. Faraniana Razafindravelo. Nahatratra 7,725 ny fiakarana isan'ny mpandefa entana teo anivon'ny orinasa-mpanjakana malagasy nanomboka ny volana janoary hatramin'ny volana aprily 2023 teo. Ny mpandefa fanafody nampiakatra eo antotan'ny ny fanazavana. Fanafody moa zany zao tena hoe alefa ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana zao satria na ny fifamezivezena dia somary manahirana ihany ary ao anatin'ilay ataontsika hoe fitandremana ara-pahasalamana. Ao anatin'izay fitombon'isy izay napetraka amin'ny ministera PIA ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny Aitao Arakajy Mirindra ny teknôlôjia vaovao ahafahana manara-maso ny entana rehetra. Izany digitalisation zany dia mirindran-dalana amin'ny vinan'ny ministera postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajy Mirindra. Amin'ny resaka digitalisation io amin'ny vokatra postra rapide ity dia nataontsika zany amin'izao fotoana zao ny fomba ahafahana manara-maso ny entana. Ka amin'ny alalan'ny ataontsika hoe kodabara no ahafahantsika manara-maso ny entana. Noho ny fisian'io kodabara io dia azon'ny mpanjifa atao zany ny manaraka ny entana izay alefa teny amin'ny postra manomboka amin'izy napetraka teny amin'ny postra ka hatramin'ny izy tonga eny am-pelantanany ireo izay andefasana. Tafiditra ao anatin'ny fitantanana mangarahara ny fametrahana izay teknôlôjia vaovao izay.